Fahaly-miaravantsika tsirairay avy indray tonga teo amin'ny fampitinana ny lesona voalohany isika lesona ho an'ny lehibe izay nianarantsika nandritra ny herinandro iny ampifaliana hatrany mizara ny ten'Andriamanitra aminao ary ny rina dia ho tany lonaka ny fo anjakany izany hitsiriana izany ka hitondra zava-tsoa amin'ny fiainantsika nay izany. Lohanderantsika ny amin'ny fampitinana ny lesona dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra eo raha ve-mpisaoranao izahay noho ny tompo-toana izay menao anay anio, misaotra anao ihany koa izay manome zava-tsoa anay nandritra ny herinandro iny mba ahafahanay mahafantatra ihany koa ny sitraponao sy mivonona ny amin'ny fiavianao tsy ho elany amin'ny raha lanitra. Hitra ny famitianana izay miteza ianao hiaraka aminay eto minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe ny andohan'ny filazantsara. Ny tsianjery dia ao amin'ny Marka toko voalohany dia 7:10 sy ny 15:10 manao hoe ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Ny filazantsara amin'ny Marka ny fohy indrindra amin'ireo filazantsara efatra amin'ny tantaran'ny fiainan'i Jesosy. Tantara fohy marisika, metanetana ary voafitiny izany. Mitsorika ho masontsika ireo toe-javatra ireo. Tsy misy verina, tsy pirihany satria izay tena manandanja ihany ny voalaza ao. Raha fitinina dia marika ny filazantsara ho an'ny taonjato 120 izay isehoan'ny zavatra rehetra aingana dia aingana satria sarobedy ny fotoana. Dia isika ampiasa an'izany fotoana izany ianarana ny zavatra sarobedy indrindra. Za manko nilazan'i Jesosy hoe ny filazantsara an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Nandritra ny herinandro iny dia nijery zavatra roa lehibe isika dia mahakasika ny mpanoratra ny filazantsara sy ny andohany izany filazantsara izany. Mahakasika n'ilay mpanoratra ny filazantsara dia misionera ao anatin'ny saina voalohany. Resaka mahakasika ny Barnabasy, Saoly isika sy ny amin'ny Jaona izay atao hoe Marka ihany koa izay nisy fifandonana. Toy ireo evanjelista rehetra manko dia tsy manona ny anarany Marka. Mbola tanora izy tamin'ny fotoana nisehoan'ireo trangany tantarainy. Tsy azo inona fa ny anarany tamin'ny fifandraisana akaiky tamin'ny apôstôly Petera. Reniny Jaona Marka no tompon'ilay toerana teo Jerosalema izay nanaovany fiangonana fivoriam-bavaka tamin'ny fotoana nanangadranan'i Petera. Fotoana fotoarinan'izay dia nentin'i Barnabasy, Saoly izay nakany Jerosalema hitondra fanatitra ho an'ny Antiokia i Jaona Marka. Tany Antiokia rehefa niantso an'i Barnabasy, Saoly ho misionera tany amin'ny Jentilesa ny fanahy masina dia nitondra ny Jaona Marka ho mpiara-miasa aminy saingy fiainana feno zavatsarotra ny fiainan'ny misionera ho an'i Marka izay tena mbola tanora tokoa ka nanapa-kevitra ny hiverina ho an'i Jerosalema izy. Hitantsika fa nisy disadisa tokoa teo anatin'izany fa rehefa hanao ny dimisionera faharoa Paoly dia tsy nanaiky an'i Marka ho mpiara-miasa izy. Mpanampy matanjaka noho nylain'i Paoly izay ho mpanohana fa tsy ho enta-mavesatra. Tsy nanana an'i Marka nefa izany toetra izany. Natoky anefa Barnabasy fa nanana an'izay nilaina mba ho tonga misionera tsara i Marka zana-dralahany. Koa dia netiny niaraka tamin'ny tany Kiprosy izy fa i Paoly sy Lasy lasa nakany Azia. Tsy fantatsika izay nitranga manaraka fa fantatsika kosa fa marina ny tenin'ny Barnabasy tamin'ny alalan'ireo andalan-teny telo izay nataony momba azy teo amin'ireo taratasiny no heveran'i Paoly amin'ny Marka ho mahasoa amin'ny fahompoana dia miara-miasa mahomby. Noho io fahafahana faharoa nomena azy io dia afaka mankafy ny tantara mampientanetana ny filazantsara ny Marka tokoa manko isika amin'izao ankehitriny izao. Ary ahafahantsika misintona lesona ihany koa ny amin'ny asan'ny misionera ny tokony inoantsika sy ny ahafahantsika manome lanja ihany koa ho an'ireo izay mbola tsy mitovy ny tany finoana ny ivon'ny fanompoana. Manomboka amin'ny fanehoana antsika n'Andriamanitra izay manohana ny dian'ny zanany tokoa i Marka dia izay manomboka teo amin'ny kianjan'ny lanitra sy hitondra an'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana mba ho raisina ny lanitra indray. Ho fanomanana ny lalana dia nifidy an'i Jaona mpanao batisa ilay feony miantso mahafy any an'efitra Andriamanitra. Mialohan'ny hanombohan'i Jesosy ny diany hanolotra ny aino antsika dia nanomana ny fon'ny olona Jaona tamin'ny fitariana azy ireo hibebaka ary atao batisa. Nanomana azy ireo indray ihany koa handray ny zanak'Andriamanitra izy
mahery tokoa noho i Jaona ozy izy mendrika kokoa ary ho atao mibatisa dia batisa manan-kery kokoa izay no voalazan'ny marika azy. Ary resaka batisa dia tamin'ny fomba mahatalanjona no nanamboan'i Jesosy ny diany. Andriamanitra iray no naneho azy amin'ny mahazanany azy ary naneho ny fanatrehany tamin'ny endriky ny nofo ny fanahy masina. Atsainam-piandohana dia naseho ho Andriamanitra dia ny zanak'Andriamanitra i Jesosy, nefa koa naseho tamin'ny maha olombelona azy satria nataon'ny Jaona Batisa izy fa tsy mifamadika amin'izay, nitarihan'ny fanahy izy ary nihira irery mihitsy miaraka amin'Andriamanitra izy. Azadiny fa nalainy devoly fanahiny koa izy dia niatrika loza ara-batana ary hita ihany koa nefa fa nanompo azy tokoa ny anjely. Misy hafatra izay lazaina ihany koa izay malaza lafin-javatra maro. Ilay marika toko 1:24 manao hoe ary rehefa voasambotra ijanona nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra. Inona ilay filazantsara an'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana ho izay izy efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra dia maniry ny rehetra izy mibeba ka minoa ny filazantsara. Antso mba handray anjara mavitrika amin'ny fanekena amin'ny alalan'ny fanekena ny famelan-keloka amin'ny finoanan'i Jesosy izany. Ny hafatra itsika ankehitriny koa dia ahitana an'ireo lafiny telo ireo. Efa tonga ny fotoana ho avy Jesosy ary tsy maintsy mibebaka sy mino isika mba hahafahantsika mandeha miaraka aminy tokoa. Ity am-pamaranana dia ity latsoratry Madame White ity no vakiako aminao amin'ny fitiavana mandresy, manao hoe ny lain-kevitry ny toritenin'i Kristy dia ny hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Ny havatry ny filazantsara izany arak'izay nomeny mpamonjy mihitsy dia mifototra tamin'ny faminaniana, ny fotoana nambara fa tonga dia ilay nampahafantariny anjely Gabriel tamin'ny Daniel. Ny havatra momba ny fiavian'i Kristy voalohany dia manambara ny fanjakan'ny fahasoavana, dia toy izany koa ny hafatra ny fiavian'ny fanondroany izay manambara ny fanjakan'ny voninahiny, ary ny hafatra faharoa tahaka ny voalohany dia mifototra amin'ny faminaniana. Irina no izany izany lesona izany mitondra zava-tsoa indrindra amin'ny fiainantsika ka hanosika antsika ihany koa mba ao amin'ny hafatra tena izy nambaran'i Kristy antsika dia ny hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Iranay tsara indray-zan-danitra tolotrainao ny dera, ny lahaza, ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izay satria ny zavatra rehetra dia avy aminao ary ampio izay atakatra izany sy andray izany ampinoana ka ho tahaka ny marika ny izay androso ampinoana aminao na dia kely aza ny andohanay dia fantatray fa ho lehibe tokoa ny hafaranay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.